fa inona tokoa ny zavatra nitranga tao anatin'ny fahatratrarana ireo vatosoa roa camion no sakana ny mpitandro ny filaminana teny Analavory ary nodiazana tany Miarinarivo ary nalefa notazomina eny anivon'ny Sampandraramy sahanany Arena Kibony tany ankehitriny. Manazava ny asa izay niandreketany tamin'ity raharaha ity ary ny lehibe ny fari-piadidian'ny Gendarmerie Pirenena eto Analamanga. Ny alatsinainy fa 17 ny volana aogositra 2024 no naniraka ny mpiara-miasa amin'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta nijery fotony tany Miarinarivo ny fizotra n'ity toetra raha ity no ny fisiana zavatra mampiay amina fitrandrahana Arena Kibony tany Malagasy. Mazava ny resaka ny Premier Ministre tamin'izany fa tsy lefitra amin'ny fanodikodonana ny are-pirenena ny tenany. Misy koa teto androany zao any Miarinarivo any antanio ny namanareo misy vato sy mazava ndray koa camion roa fa voheniko omaly a za moa sy miandry raha ela na sabotsy na lahady de miasa ihany de nalefako ny mpitandro filaminana ary tratrao izy miaraka amin'ny za tsy mbola mitsara satria mandeha ny fanadiadina fa ny anahy fotsiny de zao atao ny fanenjena sy fijerevana andreo akaiky tsy azo ekena tsony na ny lalàna mikasika an'le bois de rose na ny zay hitarina makany amin'ny Arena Kibony tany sy ny Arena Ranomasina sy ny Arena Vorajanahary sy ny Tolapatiny mbola tsy mipetraka ara-dalàna fa tsy miandry ny fipetrahany kosa voapiatra ny lalàna sy hitady isika. Anao zay ezaka ary manao antsoavy amin'ny tsirairay ity de tsy raha any gouvernemanta irery na ny fitondram-patsakany irery fa atsika hery velona rehetra harena ho an'ny roapolo tapitrisa mahery ny Arena Kibony tany sy ny arena misy eto amintsika. Anisany nanatanteraka baiko noho ny fangatan'ny préfet tao Bongolava ny Gendarmerie Pirenena. Nisy araka izany ny fijerena akaiky ny antota taratasy momba ity raha ity araky ny nambarany lehibe ny fari-piadidian'ny Gendarmerie Pirenena eto Analamanga ny Général Florence Rakotomanina. Nijanona treo amin'ny fiarovan'io are-pirenena io anefa ny andraikitr'izy ireo raha ny nambarany. Vonanomboka iny tantara iny a dia nahazo réquisition tany amin'ny préfet ny Bongolava ny compagnie gendarmerie ny Fenorivo be izay ao anatin'ny fiadidiko. Voalaza tamin'izay réquisition fa hoe tsy mahazo mitrandraka mbola tsy mahazo mitrandraka io toerana io zany a zay mpitrandraka vato anisan'izany io ramatoa io. Io fa moa tonga teny gendarme apiatra an'izay réquisition zay dia nanohy ny asany foana reny olona reny zany. De teo moa zany de tsy tany gendarme ihany no natao satria de nitesy olona manampy azy zany amin'ny fitrandrahana teo. Ka rehefa tafavoaka zany le vokatra dia iainga zareo aty Antananarivo. De notaritra tampo ny commandant-kompan'ny Fenorivo be de tsotra moa ny teniko hoe satria mamoaka réquisition ny préfet ny Bongolava ny olona efa mizindizana fa ara-dalàna ny taratasiny a de leo tsika hiantso ny avy eo amin'inona mihitsy a izy ny tompon-teny fara satria izy no miandraikitra ny Arena Kibony tany. Ary tokoa moa zany rehefa niakatra jusque tao Analavory de atao moa zany rehefa voasakana tao dia mba ho fitandrovana moa zany sécurité de napiakarina tao Miarinarivo. Rehefa jereka ny taratasy le PNI zany efa lany daty tamin'ny 2014 sy telo-pelotany any moa le izy fa tamin'ny 2014. Arak'izany ary dia fototry ny olana amin'ity raha ity ny fahalaniny daty nazona ny fahazondalana Ankirakira eny am-pelatana ny Mpandrarany Vatsoa. Manana ny heviny amin'ity raha ity ihany koa ny avy amin'ny Sampandraramy sana ny Arena Kibony tany izay mitazona ity Vatsoa ity.